Ny malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Sotranao zay ray eo no ny amin'ity andro alakamisy 7 aprily 2024 ity, zay anomezanao anay indray ny sakafo sahaza ho anay ka ho tsahoana indray fa tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay loko ny vavanao. Dia vokiso zavatra avy amin'ny teninao zay Jesosy teny tonga nofo aoka ibana amin'ny fiainanay ny teninao zay teny fiainana ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Sotra ray zanaka fanahy masino. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity alakamisy 7 aprily 2024 ity gavana dia filazantsara ahako Jauna toko 20. Jauna toko 20 raisina eo amin'ny 520 ka hatramin'ny faraika amin'ny 30. Filazantsara ahako Jauna toko 20 520 ka hatramin'ny faraika amin'ny 30. Amin'ny anaran'i Jesosy namakina azy. Ary no ny afaka avaloana dia tafangona teo indray ny mpianany ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarinana ny varavarana ka nitsangana teo foana ka nanao hoe fiadanana ho anareo. Ao izy tamin'ny Tomasy, atao efeto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atao efeto ny tananao ka ataovy amin'ny volo. Ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Tena maly Tomasy ka nanao tany hoe Tompo sy Andriamanitra. Ho Jesosy taminy satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa zay tsy nahita nefa nino. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianatra zay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra zao mba hinonareo fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra ary manana anareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity verimberina ny teny hoe mino. Zava-dehibe ny hoe mino, satria atao amin'ny filazantsara Jauna zay rehetra tsy mino an'i Kristy no elohana, ary zay rehetra tsy mino an'i Kristy mitoetra amin'ny fahafatesana. Koa dova tiatsika mihitsy ange zany lahatsoratra masina zany, zay tsy mino an'i Kristy no elohana, ary zay tsy mino dia toetra amin'ny fahafatesana. Ery amin'ny 7:20 tapany 2 amin'ny anaran'i Jesosy, zay mino azy dia tsy lohana, fa zay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anarany natokan'Andriamanitra izy. Zay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anarany zanaka natokan'Andriamanitra. Maika indray amafisy ny ery amin'ny Jauna toko 7:30, zay mino ny zanaka manana fiainana manak'izay, zay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita ny fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Zay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Tsy tian'Andriamanitra hitoetra amin'ny fahatezerany izasy ianao, ka zany nanoratana ny filazantsaraka ny Jauna mba hanananao finoana fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra. Na mino ianao dia velona, na mino ianao dia manana fiainana. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity Tomasy dia lokaloka mihitsy hoe za tsy mino an'izany Jesosy tsangana tamin'ny maty zany. Hoy ny anankiray tamin'ny mpianatra olobe folahy Tomasy, le atao hoe Didio 1920, tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy inseho tamin'ny mpianatra tao amin'ny efitra mity. Toy ny mpianatra sasany taminy, efa nahita ny tompo zay, fa ho koa izy taminy, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olotry nomboana ka ataoko amin'ny olotry nomboana ny ratsan-tanako, ary ataoko amin'ny lany voninkoa ny tanako dia tsy mahino dia tsy mahino Tsy avelan'Andriamanitra hitoetra amin'ny tsy finoana izasy ianao, fa raha mitoetra amin'ny tsy finoana mantsy ianao dia mitoetra amin'ny fahatezeran'Andriamanitra sady tsy ahita fiainana.
atsopogaman'Andriamanitra zany ny antony teneny hoe mandiana mitohy filazantsara amin'ny olombelona rehetra fa zay mino no vonjena. Eto dia tsy navela nitoetra tamin'ny tsy fonina tahaka izany Tomasy fa raha voarindrina ny varavarana dia nitsangana teo mivoana izy ka niteny tamin'ny Tomasy hoe atoefo eto amin'ny ratsan-tananao ny tananao ary ateo efa milamy voa koa ny tananao ka aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Aza ho isan'izay tsy mino. Tsy mety ny isan'izany hoe tsy mino zany fa mila minoa fa lazaina. Nare zany Tomasy dia namaly hoe tompoko sy Andriamanitra. Nino fa Jesosy no tompo sy Andriamanitra. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy Jesosy. Tsy misy afa-tsy Jesosy no tompo sy Andriamanitra. Izy ilay ananako sy anananao ary ananantsika rehetra ary ananan'ity zao tontolo zao ny fiainana. Fa zay tsy mino azy dia tsy voavonjy. Zay tsy mino azy dia voaheloka. Fa zay mino azy kosa dia manana ny fiainana. Fa zay tsy mino azy dia toetra amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ka aza ho isan'izay tsy mino izasy ianao io. Mino an' Jesosy tompo. Fa zay mino azy manana fiainana manak'izay. Eto ho antsika zay tsy nahita an'izany Jesosy nitsangana tamin'ny maty izany kanefa mino an'izany dia lazainy hoe sambatra. Sambatra zay tsy nahita nefa mino. Ka n'ity andro an'ity azoko atao no sambatra. Azonao atao no sambatra. Ahoana ny nanananao fahasambarana? Ny mino an' Jesosy. Fa zay mino an' Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia sambatra. Aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Sambatra zay tsy nahita fa mino. Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Tonga izy ho asy ianao tonga izy nanome fiainanao atsika. Tonga izy nandresy ny fahafatesantsika. Tonga izy nandresy ny faotantsika. Tonga izy nanantsika fiainana sady ananantsika be dia be. Ko ny fidianan'i Jesosy manana ny fiainana dia ny fiainana mandrakizay. Amen. Sotranao izay raha eo fa nataonao nanako akonay ny fiasa ny teninao. Aza velatsiny izay tompo. Fa ataovy ho isan'izay mino na dia tsy mahita anao azy. Sambatra mandry zay tsy mahita nefa mino. Jereo angety fitiavanao ny Tomasy tsy navelanao nitoetra tao amin'ny tsy finoana izy fa nidiranao ny tsy finoany manana ny finoana ka nahatonga azy ny teny tompoko sy Andriamanitra efa nahita ny vatananao. Nefa koa ampianarinao zay amin'ity andro an'ity na dia tsy nahita ny vatananao fa mino anao nitsangana tamin'ny maty dia sambatra. Atao sambatra samy sambatra zay tompo. Fa mino anao ny nitsangana tamin'ny maty ny nandresy ny fahafatesana ny manana fiainana manak'izay dia mba omeo an'izany zay tompo. Amakivakiana ity tany be fahoriana sy be fahasahiranana ity mba handresenay zao fahasahiranana zay mahazo ny olona tsirairay avy zao. Dia izany no irinay sy angatany amin'ny anaranao Jesosy zay nampianatra anay hivavaka hoe rainay zay nan-danitra mamasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao. Nataonay sikaponao ity tany tahaka ny an-danitra. Minanina hanina sahazo anay amin'ny mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay aiza mitondra anay fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ne zay tondrano zay tononona amin'ny anaray zanak'hafanamaso zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Mitanareo ane ny tompo ka miaranareo. Mampamirapiratra ny tavy aminareo ane ny tompo ka mamindra fo aminareo. Manandrina ny tavy aminareo ane ny tompo ka manome anareo fiadanana. Matoko izay ny antso anareo sady izany nanefy izany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.